Ireto avy ireo nanome aina ny tantara dohina fitiavana Elina Sondra Jedidia Rasoany Menjanahary niaraka tamin'ny Lara Kotarso sy Ramsetatanta. Nandray teo Joela Rabiartsiny tompony andraikitra sy mpanatotosy Ramsetatanta. Misy zavatra fenonareo mianaka amiko ve? Lazao fa vonina ny eny tsara e. Ifonako dia melora misy ratsy nataoko ka nampalahelo anareo. Aiza kory dada dia hoe nisy ratsy nataonao a. Ianao zany tena tsara fanandrindrako. Sa ahoana ry neny? Iza moa malalako. Ka mba nanao anao izay le lohan'ny dada tsy salama teo e. Angady hita tao ahoana anaka. Aretina antitra koa ngamba ny ako. Fa inona aloha ty mampikonokona anareo mianaka eto e. Manomana zavatra mahafinaritra anganareo. Fa velako aloha dada sy neny. Za mbola maika hanomana amin'ny fivoriana ny horiva mantsy. Sady mbola misy ankizy vaovao alaiko izay. Oreseko lahatra izy hiditra-pikambana raha mazoto. Iala ve moa tsy hiala ilany foana raha vao hoe mba manontany zavatra. Aiza kosy. Mandehana letsy dia ataovy tsara ny asa fanompoana. Indre tsara fotsiny. Dia ahoana ry nivo? Ahoana izay? Inona ny azoko anampinanao ato an-dakozia ato? Tsy misy re. Efa vita avokoa. Fa mba mila resaka aminao raha sitraka ao. Hatramin'ny noviana moa ianao ry vady malalako ny makalalana toy izany rehefa hiresaka amiko a. Manana fotoana ho anao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ka aiza ny tianao resahana amiko? Eny an-jaridaina sa any amin'ny tranom-bahiny sa eto ihany? Ianao koa dia mahatsikaiky mihitsy ka. Andao re mba haka rivotra eny an-jaridaintsika. Iny izao malomaloka sy milamindamina. Andao re. Sady efa elany tsy nitokatokana ohatr'izao tsika. Ngamba ho zava-dehibe ny resaka ataonao amiko e? Dia tsy haiko re izay fomba ndraisanao anazy a. Fa eo mipetraha ianao. Ao re. Za kosa ho eto anilanao eto. Ka eto ary ny resaka ao ry nivo a. Makasika n'inona hono izy izany e? Maninona tsara hoe ry nivo? Ianao avokoa izany no namoaka ny vokatra sy ny vorona banga tato amintsika hatrizay? Fa tena ahoana loatra ry nivo ianao no manao an'izany a? Anga za dia masika be toy ny ahoana ka? Mifona re zary aja. Mety ny tsy fiheverana re ty vadinao a. Ankehitriny efa maninona tongotra matanana. Tsy hanao tsony e. Dia tena manao adalàna mihitsy ianao ry nivo a. Zao ny mpiasa tsy meloka ny voaroka tsy aradrariny fotsiny. Ahoana indray ny fomba ataoko ahafahako mamerina indray zao? Aza hitako ka anisan'ny malala ny heloka nataonao izy anefa. Hafa barakitsika raha izany a. Rehefa za mihitsy no any an-tranony a. Engavin'ny fiverenana raha izay no tonga anao amela heloka. Sa ahoana ny hevitrao? Tsy maika izany e. Ianao nanaiky ataon'ny olona fitaovana no tena mampalahelo ahy. Sady ray bakoly dia fantaro tsara ny toetrany. Le zaza zao aiza? Any aminy. Oroany angery aza le zaza raha toa ka tsy manome vola azy isam-bolana hony ahy e. Aiza nahitako an'izany? Mba pure ahafahako mitaizana io zaza io a. Inona ny azonao atao anahy? Mila dinihana miadana ny amin'izany. Raha avy hatrany mantsy dia alaitsika ny zaza dia anahirana fa aloha entina tsikelikely. Raha zatra efa nahazo tombontsoa koa izy dia hitady hevitra hitazonana azy ko. Aleo fa dinihana ny anatanterahana an'izany. Fa azonao antoka ve fa tsy maintsy ho azontsika vola? Mila miara-miasa tsika e. Mila mifampivavaka ihany koa. Ary aza miketrina toy io moa e. Jerenge ianao raha tsy efa miaantitra misy atoato e. Dia ahoana izany no anoloana an'ireo vokatra sy vorona landro? Manany any anahy ve ianao ry aza? Avy io finiko izany vadiko izany ary e.
ho voasolontsika foana izany fa aza matahotra ianao. Za ary voasakay teny aminao hoe maninona raha mangalana ray ny akohonao mba ataontsika arona an'io alina. Mety aminao ve? Izay ve no tianao? Eko. Andao ary hijery izay akoho vonointsika dia miaraka mikarakara e. Tiako ianao rinivo a. Zany. Tiako tsy hiova ihany koa ny fitiavanao aho fa ho toy ilay fahiny hatrany. Ndray dia ohatry ny ahoana ny akanjo anaovako mandeha any anefa e. Fa ngandry izao miboridana ka tokony efa mety an'izao e. Fa sao dia mamena trano ry fetra. Zange ka tsy zatra makany e. Rehefa mazoto fotsiny ry dia izay ny ilaiko e. Ndry ange tsy misaraka amiko e. Sady za ihany ny anontaniana aloha amin'izao voalohan'izao rehefa misy tsy azo. Dia raha riva be tsika vao mirafa dia ahoana? Inona no lasaiko amin'ny madamo bakolo? Ho be deo ako. Fa mahay manoratra moa ndry io. Ahoana koa moa tsy hay hanoratra ka. Ka tsotra an'izy zany. Ametrana taratasy fotsiny izy hoe lasa ny am-piangonana miaraka amin'ny fietra dia mety harivariva. Za ihany dia vita e. Mora kely ange izany fomba filazanao azy zany e. Ary andraso fetifety ary e. Fa malaky anina zany aza. Amin'ny rora ange tsika miditra e. Ho tary ety ihany. Misy fitengandro any namono koa tsika ry neny. Manitrery izany ka. Ty hono anaka mba azoazo ny vavan'ny dadanareo dia namono Ay mo. Izay mivadiny miaraka nanao azy teto. Ary mba nanahoana izay zanako izay ry fetra. Vony ve? Mbola tsy nandalo tany amin'ny efitranony fa avy dia tato amin'iniko. Fa angamo izy tsy salamy. I vola reny tiako anontaniananao. Ay ve. Mba manahoana izay e. Oviana zao ianao no nahita anazy farany? Androany hariva. Salama tsara izy ka. Tsy dia misy atahorana aloha raha ilay fanaviana kely nazo azy ity hoe. Rehefa tafaresaka ve nareo sy dada? Fa maninona moa izany letsy no nafen'ny lahatra izay? Dada? Fa ianao kosa dia efa meny resaka e. Tsy afaka manoatra ny ary dady. Eny e. Resaka reo mivady mitokana izany. Ny anjarako dia ny meny ny ankilany sy ny andaniny fotsiny. Sady nareo eny mila mamahany izany fa tsy mila nahy akory e. Tsy mbola ady lehibe faharoa akory tsika. Fa na zany aza anaka tokony efa mba nanatsidika resaka ihany lahy. Raha toa zany ka tapitra ritra ny tato an-trano, tsy nisy hoanina tsontsika vao andray andraikitra lahy. Fa tsy efa voavary ve? Dia inona zany ny vahaolana hitanareo mivady ka? Ny fomba angalana vola eo an-tanin'ny madamo bakolo izao anaka ny tokony hitadiavantsika hevitra. Atao ahoana ny anganana azy? Satria maka vola foana aty amin'iny izy. Ie. Mora ange zany ry neny. Mila miresaka amin'ny madamo bakolo iny dia anontaniana ny hevitry vola dia izay ambarany tsy maintsy ranony andaniny sy ny ankilany. Koa raha mitady vola be izy ho takalony dia ahoana? Koa raha tsy tany tsy misy lalàna izy ity ry dadako. Fa ho iteo zany. Mety mahita hevitra afaka ohatr'izany tsika mandrapahatonga ny farany taony. Fa raha mety atsara aloha ny fandehanana iny makany aminy. Fa avy aloha za foana ny makany. Hevitra tsara mihitsy zany. Tsy maintsy haka vola aminao foana mantsy izy. Ny efa nataony hatr'izay azy efa tena manahiranako. Ary andao amin'izay sakafo raha matoa fa efa mialina ihany ny andro. Eny ary atsoa ny zandrinao ry fetra. Eny. Iza foana ny tovolahy makaty mamangy andrindry vola. Fa nahoana tsy raha matoa ivontsony makaty amintsika? Fa ianao sy ry neny angamo tsy mifankafantatra mihitsy e. Mifankafantatra tsara izay ka. Fa ahoana?
dia tsy fantatrao ve hoe zanany langy ny tonga mamangy atsika tia foana e. Izay tena marina kory vola lazaina fa nahoana hono tsy makaty tsony raha matoa nivoka. Tsy haiko izay tena antony a. Ianao izao angamba ny tokony halalan'izany bebe kokoko. Nareo nge ohatra amin'ny ona ihany any an-tsena e. Sa zany diso? Efa herinandro aho izay tsy nahita ny endrika raha matorana io e. Za nefa tena efa tsy manam-bola tsony. Tsy nampitondra vola nga hono izy e. Fa tena lasa niova filamatra mihitsy ve madame Bakoly e. Vola indray zany manjaka ankehitriny fa tsy mifihavanana tsony. Mangina eo ndry e. Ny vola no ozatry ny fiainana ary kiala kely tia. Ko fantatry indry zany. Ary raha tsy misy ny vola tsy andeha ny atao rehetra. Te ho very eo zany oko. Ny aloha ny fihavanana ihany ana mafisiko tsara e. Fa mila vola ohatrina aloha madame Bakoly e. Misy kely ihany mantsy ato amiko atoko. Ndry fa taiza koa nahitanao vola? Karama nga ianao? Ianao aza nasaiko ny tady asako. Tsy nanome akory ianao. Fa vola fanomezany eny ary ireny e. Nomeny afahiny dia androany izy atolotra anao raha ilainao. Ahoaka izao e. Fa andrasako izy raha alina vao misakafo ndry a. Aza matory aloha be ihany koa raha mety. Izany a. Zay fa lasa? Eny ary e. Inona koa no mba nahatonga ny madama iny hanafatra ohatr'izany. Kaikery ny ambokely tiana tany angamba ka mahavarina. Mazoto vendrira hoentiko any aminay ny tolakandro dia antsika misakafo. Inona tsara oerifetra? Hoentinao aiza ny zanako? Fa nanomboka hoviana indray moa zany na zanakao azy ry madame Bakoly. Raha zanakao izy nahoana ny tsy niantso niny fa madame e. Aza mamalifaly anahy io ianao rifetra. Tsy mahazo mivoaka io raha tsy amin'ny alalako. Tsy voavidinao vola akory io. Zany na pitatra, zany na minome sakafo. Ny trano ipetrahany aza mbola na. Raha tsy diso anefa ary madame Bakoly dia mbola volaniny nandoavana nonofa-trano e. Sady mbola vola avy amin'iny ihany koa nefa nareo misakafo. Ka noho izany a, manana zoa hitondra anazy satria misy anjarany neny nitsofoka ato. Le tovolahy ty miteniteny foana. Manaiky efa misy volanenao tafiditra ato saingy tsy manakana anao izay tiako atao zany e. Ay. Tsy mahazo mivoaka eo fotsiny eo fantatro. Mazava aminao ve zany e? Fa maninona moa zany raha notaniana ny heviny hoe mazoto izy sa tsy e? Amin'izay za sy ianao tsy lany andro miady hevitra eto. Aleo raha va izy antaniana mihitsy ka. Vola! Volo! Aizy ndry teo e. Ary nakaiza indray ary iny teo. Sao dia nangala ty voky ny trano. Vola! Volo! Avy aloha ndry aty e. Vola! Tsy misy mamaly mihitsy ingery fetra e. Vahoana. Nakaiza ary izy teo. Tsy fomba mihitsy ny miafina amiko toy izaoko. Angamba kosa natahotra ny hosakananao izy dia avy hatrany dia nandeha ny loko. Nefa angamba ho hita ny tranonay ka. Mandehana mihitsy aloha anao mandeha any ka. Ilazako ianao rehefa miverina eto izy. Na mandalo veto raha pitsy vao maraina dia miresaka tsika e. Tena leo mihitsy miandry anazy ka. Tsy androko izany raha pitsy izany e. Andrasako mandritry ny adiny iray izy dia rehefa tsy mipoitra vao mandeha. Dia avy eo hita eo mitoy eny. Dia eo ianao izany miandry ny trano fa za andehako. Andraso eo izy fa tsy maintsy miverina. Tsy mahita tany aleha ankoatry ny eto izy. Any aminareo any mantsy tsy hitany. Izay zany ko. Ary ino ty mampanjonitra anao toy io rifetra? Fa misy inona? Nisy olana indray nga tany amin'ny fivoriana tany? Fangandro nisy fivoriana e. Somangy andro andro niny e. Tsy tany ah. Fa inona ary ny olana e? Niny ah. Tsy hitange vola ary niny. Sao dia mba nandalo taty aminao taty izy. Manao vazivazy amiko ve ianao e? Marina ve zany? Za vedy vazivazy aminao makasika an'izany ry niny ah. Olona anginy fa tsy hoe kilalao akory e. Tantara ho amiko mihitsy aloha. Aleo aho hipetraka. Inona zava seho tany? Niny io? Mifona fa avy amiko ny natonga tsy fahitana anazy ange. Tsy azoko. Tena avamiko ry niny. Ny famaly tamin'ny madame Bakoly. Fa ianao ve rifetra dia efa mitady loza loatra?
aza manao izay mampalahelo anay eo ianao a. Lazao amiko ny marina. Neny a, tsy mandangy aminao a. Marina no lazaiko anao teo. Andeha aloha dadafo dadanao a. Zaho any amin'ny bakolo izao dia izao. Tsy maintsy makany an-tsenitsika nikaroka azy. Nakaiza re izay zanako izay e. Nataonao aiza? Neny a, dina no lazaiko amin'ny dada nefa. Lazao azy ny marina. Manaonao foana ianao. Izay fa lasa teneny vony amitsaka tsara mandra-pahatonga antsika. Na ianao miandry amin'ny vony a dia asaivo manenjika ana any amin'ny bakolo dadanao. Asaivo mitondra moto. Malaky ianao a. Eny neny a. Tena raha matony io izany. Vola nefa mbola tsy miverina foana. Ina re no lazaiko azy e. Bakoly aiza ianao e? Mandrosoa re ianao raha matony io fa aza miantsoantso toy io a. Maninona raha tsy manadala olona toy io e? Nataonao aiza vola? Malaky ianao, avoay ny zanako. Moramora ianao raha matony ivo a. Ny zanako mifototry ny olana rehetra ka natonga ny zanako mandeha e. Aza ty amiko mihitsy ianao mitabataba. Fetra ny kasany tona zanako ao any aminareo dia angamba mety sitrapony izany dia izay no nahatonga anazy nandeha. Ianao ry Bakoly a. Raha misy mahazo an'izay zazay dia tsy afaka miala ianao. Efa impiry moa izany laza taminao mba tsy hiteniteny foana ho reny. Azoko antoka fa nisy teny nataonao azy indray izao dia tonga teny antsofiny. Ary dia efa nitondrana olona mihitsy ve raha matony ivo a. Fa angaha dia efa ratsy tokoa e. Mba soa ihany ange ny fanaovany. Nahoana dia ataonao toy izao a? Ode mba moramora ihany nareo mbesaka fa reny tokotany daholo nge teninareo e. Laha ny andro mivazavazy nareo. Maninona raha miara-miainga ny tongotra dia mikaroko azy fa tsy laha ny andro mifanasa vangy atoka. Mivadinao ihany ioko. Aty anko ny tsy ahaiza miaina. Maninona raha nompiana tany rehefa tsy mahatoky anay e. Andao andery ny fa aza mifamaly amin'ny adala eto. Efa tsy misy atao mihitsy raha ianao ka. Sandray lazainao adala. Mivadinao ny tsy mahay miaina. Vita ny tsipina mahantra eny amin'ny arabe. Avy eo mbola mangala tety ihany koa. Tsy misy idiranao ny amin'izany e. Aza any fa tsy anao. Izay mahatsara sy mampandeha ny fiainanao atao. Ary lasa fa ho lany andro aminao eto fotsiny. Eshi, izay ny tokony efa nataonao hatry ny ela e. Ary mbala zao ihany rehefa hita izy. Mba-ndramako apetraka riry vony. Afarako tsara fotsiny raha vao tsy mba hijerijery azy. Avokako motora dia mba hanainga ihany koa ka. Aizany dia ihany fotsiny eto. Mbola tsy hitangamba matoa tsy tavaverina ihany koa rineny. Andalo amin'ny madamo Bakoly mihitsy aloha sao dia mba efa mahita mangirana ihany zareo. Arorana izay mihitsy ny atao. Dia aiza no andeha? Ny andro anefa ty efa mihariva ihany. Ny olana koa tsy mba hitako ny trano misy Andrarofetra sy Rineny. Mangatsiaka izany. Matahotra ihany koa. Tsy misy olona mandalo mihitsy amin'ity toerana ity. Inona nataoko? Sanatria ve dia hisy lozan-joaty? Iza ary ny tokony hifanenaniko e? Fetra sa Ineny? Engany mba tsy madamo Bakoly fotsiny ka.
fa angady efa mahantra mihitsy any dia ampiderainareo fanananareo toy izao e. Ray volana tadiavinao dia mbola tsy tonga ato izy. Enao ihany angeny na tonga an'izao e. Zakao eny ianao. Tsy ady aminao ny natongavako aty ry madame Bakoly. Tonga ny tany fa sao dia mba efa mba nahazo vaovao ihany nareo makasika azy. Tsy manana vaovao atolotra anao ahy e. Inona koa moa ny rarahiako na tsy hiverina aty amiko intsony ary izy. Mandeha any tadiavo ny volanao e. Raha izaho aloha ny andrasanao hetsika dia ho verimaina foana eo ianao. Dia tsy mba manana fo mangoraka akory ve ianao raha matotia? Sady ny vola tokoa ny natonganao hitazona azy. Fa tsy maninona izany e. Manamora ny fanalana azy eto aminao ihany koa izany e. Dia io tsy fatahana azy io. Tandremo kosa nefa sao tafaverina eo izy ka higogogo na hitalao fa za mihitsy ny androaka anao a. Dia efa mampitandrina anao sahady aza ay. Mahazo mahatoky ianao andre matofetra fa tsy vonona ny tazona ny volanao izany ahy e. Miaro a. Olona tsy mahavita ny ary andraso aloha. Reto atolotra anao dia izao ny fitafiny sy ny fitaovany rehetra. Tsy misy antony hitazomako an'itony mantsy e. Malaky ianao fandrasako tokoa e. So fa ianao ny nandroaka dia efa mba miteny afa sao dia mitabataba hoe za indray ny nangalatra. Ahita amiko ianao fa miteny aza ay. Efa miariva ihany ny andro ry aza. Tsy nisy olona nahita anazy mihitsy. Tsy mbola nandalo teto mihitsy koa izy. Iaza, inona ny atao? Aiza nahitantsika anazy? Fa tsy mahita hevitra mihitsy ve ianao hoe atsy izy na roa e? Raha mba misy hidika kely mantsy dia mba ho moramora kokoa ny hitadiavana azy. Ary maninona moa raha andeha hiverina any amin'ny Bakoly indray tsika e? Sao dia mba efa miverina any izy. Raha sanatria moa ka mbola tsy any dia anontaniana izy e. Izy mantsy ny tena mifanerasera taminy. Ny Bakolinao diso mitabataba loatra ka tsy mety amiko e. Nga tsy misy hevitra hafa ankoatr'izany? Tsy mahita ankoatran'izay ary aza. Na tsika manao mitady anazy a, na tsika mandeha mody dia miandry ny rapitso indray. Dia ahoana nefa ny fiainan'ilay zanako e. Inona izao no hoaniny any? Aiza izy ny matory? Andao mihitsy moa tsika hiverina any amin'ny Bakoly e. Tena tsy mandry ny saiko. Andao ary rehefa izay sitraky ny fonao e. Fa mba miangavy a. Tonio re ny fonao fa tsy te hiandry marary any amin'ny hopitaly amin'ity farany taona ity a. Tiako mba fifaliana foana ny ainantsika na dia misy aza ny otra izao. Nivo fa tsy ny motoany zanakao ve io mijanona eo tokotanin'ny Bakoly io e? Eny tokoa. Manao inona ty izy? Tena adala mihitsy ny zanakao ry aza. Mbola inona ihany ny alehan'iny aty an-tranon'olona aty? Malaky ianao a. Ajanao no moto fa sao dia anao tao foanao indray ny zanakao. Tata sy neny, ahita loza ianary fihitra fa mahaiza mipetraka tsara no mikito. Mila miainy dia tsy mahazo mamaly izany. Manirana ty raha ty raha tsy molany metoka. Mbola iza koa izao izany tamy amin'ny moto manaraka izany. Inona ny volanao? Eto fa tsy misy ilako azy e. Fa ahoana izao ry fetra? Inona ny alehanao aty? Ary ahoana reto entana tsipy eto tokotany reto? Aniza hono reo? Any zanakao ireharehanao amiko reo e. Ary mandeha any nareo miala eto amin'ny faritra misy anahy eto fa mahandreraka ka. Sao etsoko polisy eo. Tsy mila ampideranareo fanananareo aty. Samy manana koa nefa ny tombany tsy mitovy. Fa mbola inona ihany ny janonana ary Nivo a. Asa efa mamelona amin'ny moto ny zanakao dia andao ndi. Ahita loza eto nge e. Sady ny andro alina. Andraso aloha ka. Fa inona mbola tianao ambara raha matoa Nivo a? Misy mbola tianao nga? Manafatra anao ary madame Bakoly a. Raha misy fahavoazana mahazo ny zanako, eny fa na dia ny singam-bolony ray monja aza, dia tsy ataoko afa-maina ianao. Mazava aminao izany. Ny zanakao tsy mahay miaina e. Efa lehibe koa nge iny e. Aleo nefa ho hita eo e. Ary mandeha anao mandeha fa manimba masoko eto fotsiny. Na mahita moto anareo eto anolohan'ny tranoko eto ary mitondra rivotra maloto fotsiny.
andro zay ny tsy nahitana ny vola. Mangina dia mangina ny ato an-trano. Manomboka maro avokoa ny fifandraisana. Neny dia mety salama foana. Dadandray varim-bariana. Nefa ny asa tao mandeha ihany. Fa mba nakaiza ary ndrery vola. No nitiniko ve na tonga andrin'ny alina tsy nira tao amin'ny madam-bakoly. Ahoana reny ataoko ahafahana mamerina ny fiadanana ao anatin'izao tokantrano izao. Zavatra raha ihany nefa dia ny fisian'ny vola izany. Fa inona ny adosona nataoko ry aza dia faisin'Andriamanitra mafy toy izao moa ve fangalarako tato an-trano na tonga an'izao. Tena lainy tamiko ilay nanaovako soa. Iaja. Lazao ara toka mbola misy alahelonao mitoetra ty amiko e. Miangavy anao lazao re raha sitrakao Tsy manan-kambara aminao ary nivo. Zao aloha ny zava-misy dia miandry zikadona antsika. Za konge mba tahita an'izany vola lazainao zany e. Saingy za mihitsy koa ngamba ny ratsy vitany. Mety fantatr'Andriamanitra fa misy fikasana ratsy tato anatiko dia nataony tsy hitako ilay tovovavy. Fa fikasana ratsy ahoana ny ao an-tsainao e. Lazao moa ry aza. Oka zany ho any ranivo. Adalanany Ary raha ny fangalara-tety nataonao indray no tianao ambara amiko dia efa ranoraraka ireny e. Tsy azo rofina tsony. Mamerina azy no azo atao tsony e. Ianao ihany no traninona ny ariny e. Eny tsika ve zany tsy hanao filazana ny manam-pahefana mihitsy e. So dia mba tokony hanao an'izany ihany. Le zaza nge tokony fantatra hoe maty sa velona. Aizany dia anjavona fotsiny eo. Tsy afaka hanao an'izany tsika ry nivo Ko raha lazainy manodidina fa tsika koa dia anisan'ny mpangala-jaza dia ahoana? Tsy misy pirofo milaza nge fa zanantsika ny zaza na zaza natsangana farafaratsiny. Tena sarotra be nge zany. Dia hipetra-potsiny zany tsika. Tsy maintsy izay ry nivo fa avelao aloha andeha mba haka-rivotra kely any ivelany ihany fa reraka mafy zany ny saiko ka. Dia ianao aza mandefa fisainana lavitra fa hain'Andriamanitra foana izay mahasoa antsika e. Eny ary aza riva be any ianao Mahagaga fa milamina izany foana ato an-trano. Misy olona mandamy maro ve? Izany efa amin'ny enina maraina miala. Ariva be amin'ny fito toy ny fanaoko vao miditra ny trano. Tsy misy ninina vitako amin'izany. Iza manao ny asa ato an-trano izany? Say raha matoa ny ve? Aiza nefa ny ahafaha miditra ato e. Ny fanalahita nefa dia mipetraka ao amin'ny fitoerana. Tsy very. Mahagaga izany. Say vola ihany ny tonga ato an-trano. Dia aiza koa nefa ny dirany. Dia haharitra hafirina no haharetako irenireny ety an-dalana. Miandry ny andro maraina dia miandry ny masoandro milentika. Za mihitsy ve no tsy maniry ny hatany e. Maninona raha ny ekeko avy hatrano ny hitondra ny fetra ho any trano zareo fa tsy nitsoaka. Tsy afaka ny andahy mihitsy nge madam-bakoly rehefa za no mikiry ny andeha. Za ty hoatsy. Laha ny andro miafina sao misy mahitana ny ray amin'izy telo mianaka. Ahoana reny ataoko ahafahako miverina ny an-trano e. Trano miza nefa. Raha i madam-bakoly anefa dia tena kamo ka mitateraka. Mijaly ary dada sy neny nahoana ny tsy manala ianareo hiara-iaina aminareo any an-danitra. Neny moa izany
Dada angamba mbola velona amiriariany. Teza nefa. Inona tsara hoe ny ambaranao bakoly? Zany lazaiko anao zany e. Mandeha maraina mikorotana ny tranoko, miverina any hariva milamina tsy misy toy izany e. Tena filaminana tonga lafatra. Nefa ne tsy misy afaka miditra ato afa-tsy izaho e. Izaho irery ihany manana fanalahidiny trano. Eny zany izany. Raha ianao nefa mandinika dia iza no heverinao fa mahavita an'izany? Raha mifandiniako aloha dia tsy misy afa-tsy vola. Izy nefa tsy eto akory. Ny tranoko midy tsara ihany e. Tsy tsaroko fotsiny hoe nanome fanalahidy azy ve izaho. Izaho nefa tsy manana fotoana akory ahafahako miverina aty an-trano itsikilo hoe iza ny atao trano. Ny asako efa manahirana e. Ahoana zany ny atao ahalalana an'izay mandamina ny tranonao e? Sa omenao anahy fanalahidy faharoa dia hiezaka nitsorika aty aho? So mba izy ihany ireny tonga ato mba mahakaina. Miangavy re raha sitrakao a. Izaho aloha tena mifona aminao raha matonivo fa tena anisan'ny nanao ratsy fitondra ny zaza iny a. Izao izy ity tsy fantatra izay misy anazy na maty na velona. Dia tena tsy misy azontsika atao mihitsy ve raha matonivo a. Hoe inona no tianao atao? Lasa Lazao fa sao dia mba misy ahafahana miditra ihany. Ary maninona raha ohatra hoe mampilaza ny manam-pahefana ihany tsika e. Entina ny sarony dia mba manampy antsika manam-pahefana ny amin'ny fikarohana azy. Efa nilaza an'izany tamin'ny vadiko ihany afa tsy mazoto izy e. So anisany ho voaendrikendrika tsika ka ho voasazy. Satria mety hiteny ny mpiaro ny zon'ny zaza hoe mampiasa zaza tsy ampy taona tsika. Izao ary ny dia atao e. Omeko anao fanalahidy faharoa fa tsy maninona. Mba ela zao fotsiny raha mahita vavaona ireo e. Izaho koa nge mba efa mierikerika ihany eny an-dalana. Saingy tsy misy mangirana izany mihitsy. Aza matahotra ianao raha matonivo fa raha toa miverina izy dia omeko anao ho dasainao fa tsy ho tazomiko izany intsony a. Azahoako an'izany. Savy ho titiaviko eo anefitranony. Ko raha sanatria manana fikasana nohany koa neny dia ahoana ka? Sandreny no miareti-po azy raha sanatria ka tia andeha ho any izy. Saingy tsy maninona izany. Ho any aleo aloha mba hanafina amineny amin'ity indray mitoraka ity ka. Andeha ho aiza moa izany ianao io ry fetra? Misy fotoana vonjenao maika anga? Tsy izany ry rindry fa anao manany farany taona izay dia misy fivoriana tsy ara-potoana tatirahanay a. Dia mba andeha monjy kely an'izay aloha. Fa misy ilany neny ananga. Saika hanafatranao fotsiny ahy e. Aza riva be fa misy tiako aleha kely a. Nefa tsy maninona e. Aleo raha pitso amin'ny mandeha makany. Sady mbola hiresaka amin'ny dadanao na mety na tsy ny andehanako any. Le andetrany madamo Bakoly ve? Mandeha any ianao fa sao dia taraiky e. Anjaranay mandinika an'izany. Fa mba atao folo ihany re masonao raha mba azo atao a. Malahelo fatratra ny zanako iny a. Eny rery neny a. Fa maninona morony iny raha omeniny anahy le fanalahidy dia izany izaky ny vily any. Mba ataontsika atondra-raha mihitsy no makanina mety. Inona moa ny olana amin'izany e. Andrasara ilaiko vetivety e. Dia mitandrema ianao a. Sao dia sanatria lazain'ny olona ho mpangalatra ka vao maika hiampy ny fahavoazantsika. Aza matahotra re neny a. Ny anjarantsika dia mihitsy no matoky. Dia avy eo manampy antsika ho azy Andriamanitra. Hiasa ho antsika izy noho izany. Ty arany dia mandeha any ianao e. Mirarisoanao anaka mba hahita ny zaza iny nge ianao. Misaotra neny a.
misy tovavy miazakazaka mafy nge manitsy any amin'ny tranony madamy Bakoly andraso hoe arahako sao dia le vola iny ary mamikiviky fatratra ery izy a tsy mahita akory eo hoe fiainana atao no mahailo mihitsy aloha sao tanany ka hivily lalana izy atory aloha vao tonga ao an-trano fa tena reraka mafy izany fantako izany ka avy matory aho vao mandamitrano reko teny an-dalana mantsy fa tsy ody ao madamy Bakoly afaka matory eo koa izany raha alinako tena vizaka nona koa andraso aloha hivoaka kely afa tena bovotra ka tsara vita ny lary aza navelan'le tovavy ao ambaravarana ny fanalahidy ary ho aizy izy izany gamba andeha hamonjy fivoahana aleo tsy mitaraikaraika fa avy hatrany dia miditra anio no alalako ny marina rehetra ka raha iantsy vonjy izy dia ahoana natao lazay no mpanolana eo azoko antoka aloha fa le voly dia miditra ny trano ity tsy misy olona sahiditra ato akoatra azy tsy inona ary ohatrany misy hafahafa tao trano tsy izany a maheno fofona afakoatra mifandreko isan'andro dia ho sanatria hoe nisy olona tonga talohako tato manahoany ry fa izy ianao otry ary ahoana no natafidiranao ato an-trano ato e aza matahotra aloha ianao hoe tsy haninona anao akory a tena tsy hanao inona anao ahe afaka matoky ahy ianao etsoko vonjeo ianao zay ahoana no nafahanao niditra ny tranonay nanaraka anao avy ao ariana ianao ve le vola fa mbola tsy mivalianao ke fanontaniako e izy ianao dia inona ny antony nanarahanao anahy sa ianao ny vady madamy Bakoly nefa araka ny fahafantarako dia tsy manambady izy tena matahotra anao ka inona ny antony atongavanao eto e tsy hanao nininona anao re za anaka mba azonao an-tsaina moa ny fijalian'ny nivo amin'ny tsy fahitananao mitomany lava mila arary mihitsy ianao izany ny dadany fetra dia ianao vadiny neny raha matonivo izany e tsy matahotra amin'izay ianao dia aferinao amin'ny madamy Bakoly fe izany omenao tesaindray raha toka mbola ferinareo aminy aho dia aleoko miferina tanteraka eny amin'ny arabe ka mahary olona miresaka ngiza izany ao anatiny ao dia iza nefany feo am-behivavy aloha ny anankiray dia mety ho izaka ny trano nefa mety tsara na aleo lovaina mora ny varavarana ahafahana malala izay tena mariny ka raha tsy te hiverina ato ianao inona ny mbola mahatonga anao ato raha izany ka nahoana ianao ny mbola ato amin'ity trano ity ihany no mitady fialovana ka eny tsy voatery ho valianao akory izany fa aza manahy ianao rehefa fantatra ny marina rehetra dia za mihitsy no anisany tsy amerina anao ato amin'ny Bakoly intsony fa aza matahotra mihitsy tena hitada sy vola ahoana kosa hoe ahoana no natonga ny zareo eno eto amin'ity trano ity tena malaza ny saiko izany ka sa dada koa anisany mitsikilo izay miditra sy mivoaka to saingy izay fotsiny tsy mifampiteny sy ny famotoana aleo hipotra amin'izay fa tsy asiana olana rangazay zavatra amin'izio rehetra eto dia entinao any amin'ny eny fesany za mantsy efa te hahita azoko fa raha hitako ny tranonareo dia efa tany any ny hafany entina any akindria ary aza matahotra fa za mihitsy nisany hitondra andrio any fetra fa hono izao ry fetra
manao inona tiako ela? Fetra zany afaliako mahita an'lahy. Hitako ihany ianao fa nena ihany tsy le veriko tsy ahitanao tsony nge ahy aiza mitoma fonary fetra mangina ma any sady tsisy fonandre koa aky zany sa aza ny tena mangata-pamelana sakiaka ny akiriny teto amin'ny Madame Bakoly. Ary fahoana ry dada na tonga anao teto angamba ry se mitovy ny tanjontsika ary ray ny zavatra tiantsika ho azo dia ny ahita ny voly zany ka andreto tsika fa mihoana dia ahoana no ataontsika manaraka? Zay zao mila dinihana tsara. Andraso aloha andinika hoe inona no tokony atao mba hahafaly tanteraka neny. Zay tokoa. Ianao ve tena tia ahita neny mihitsy? Raha tsy masika piasa dadanao dia tiako raha mba mipetraka any aminareo mihitsy ako. Fa ahoana aloha fijerinao ary zao Ka mety amin'izao ianao ny tsara fanahy be fa raha pitsy ianao mety iova dia matahotra ako. Saingy tsy matahotra ihany satria misy aneny sy fetra miaro anahy. Mahita hevitra ary se ahafahana mitondra azy any an-trano Hoe ahoana ry dada? Efa ny dadanao tsara fanahy be ohatra n'inona ny fesy Iny ary ny tena feno fa tsara-panahy tsy misy toy izany sady tsy masika. Fa rehefa mananatra kosa nefa dia tena anatra mafonja. Zany Indraindray ihany izy vao miady amin'iny sady tsy dia ahitana disadisa zany ao an-trano na andray aza. Samy mangina rehefa misy tsy mety ny atao dia tsy hankarary fo eny tsy fifampiresana ary fetra. Mbola tsy nisy narary fo aloha hatreto ka. Leo be Sara teo koa nefa teo any aminao zany. Madame Bakoly anefa fantatro fa tsy mahafoy ahy saingy tsy hitan'izay fomba hanambarana azy. Ty taiza foana zany ianao mitoetra mandra-pandeha any mandeha miasa. Nareo nge varivariany lavitra dia tsy mahita ny ambany maso hoe efa impiry ianao sy Madame Bakoly tamin'iny andro iny nandalo teo anoloako fa tsy nivonona ny ondrika hijery anahy akory. Hitako daholo ny fiantsika reo rehetra. Zany ve? Ao amin'ny toerana io amin'ny matory. So ihany fa mifanalahidiny trano tsy misaraka amiko mihitsy aloha dia ino nanaovako fitaovana? Ary sanatria moa ka nanova fanalahidy Madame Bakoly dia inona nataonao zany? Afaka ny anao inona moa fa dia miandry gadona fotsiny izany sisako. Fa efa hita ary ianao ty. Na mijaly aloha ny tsy fahitana anao tena niteraka fahoriana mihitsy. Tena nahay ianao ka. Fa azoko antoka fa iravina ny disadisa misy eo amin'ny eny sy Madame Bakoly raha toa ka manaiky ny tsy andrebireby anao tsony Madame Bakoly. Dia ahoana moa zany atao raha tsy manaiky izy ka? Manaiky foana iny. Izy angena nanome fanalanidy ho an'iny ka nafakonitra tao amin'ny trano androany. Fa ity dada koa ny tena havariana. Manino? Sany nanaraka anao sy nikarika anao? Zary tsy nanapo ny fahatongavany taoko. Zany Izy indray ny tafiditra talohako tao an-trano. Tena natahotra ihany aloha Fa mba inona aloha ny tianao vidiana atao fanomezana ho an'iny amin'ity taona vaovao ty Za ngery fetra tsy mahalala izay tokony omena neny izany Aiza koa Tsy mbola nampianarina an'izany mihitsy nefa moa tsy voatiry ianao ka. Sa hoe andaontsika hiaraka ho any an-tsena dia ihany mikaroka. Sa hoanao izy ianao? Fa maninona aloha raha tsy manolotra Za nge efa fanomezana lehibe ho azy Sa tsy mety aminao zany? Ary ianao kay matsilo saina. Tena mety be aky zany. Dia ahoana? Hividy ribanina zany tsika dia asiana baotra ihany koa ianao sa ahoana? Aza miteniteny foana ianao ka. Zaniko Avelao amin'izao. Tiako reo ao avelany ao fotsiny fihetseham-pony iny sao izy tesitra noho nataoko. Izay ihany. Eny ary sady tsika koa ty efa akaikoko.
fomba fanomezana tianao azy Ronivo amin'izao farany taona sy taom-baovao hitsidika izao a. Oviana koa moa ianao mba nanolotra fanomezana ho anaka. Nanomboka oviana dia inona ny antony? Mba te hanamafy ny fifankatiavantsika ry Ronivo a. Ianao koa za tsy dia efa tahaka ninona ery. Anga dia tsy mba heverinao mihitsy hoe io ve? Faly tanteraka amin'izay rehetra atolotry ny tananao e. Efa maro ngery aza ny zavatra ananako e. Inona moa zao mbola tsy misy eto tanako? Ary maninona moa tsika raha mba miteraka indray e? Basina zandry ny vony. So dia efa lasa dala ary ianao ry aza. Ahoana koa mbola ahafahantsika manao an'izany amin'izao androm-pahaterantsika izao? Zavatra hafa eritreretina. Ko raha manangana ary tsika e. Mba tiako hanana namana ane ny zanako vavy iny e. Ifetra eo avariana any amin'ny fikambanany ihanyko. Adininy tanteraka ny zandry. Fa ahoana ianao mitady an'izany ry aza? Raha ivola izao no miverina dia tena ekeko mihitsy. Zany? Fa raha mbola hikaroka zaza hafa any amin'ny trano mpitaiza zazakamboty any tsy mahavita ka. Oka ihany hijanona amin'izao. Fa inona moa no tena nafatifaty anao amin'ny vola e? Ivola ngery aza ka efa zazakamboty azo tazainy azo atsangana. Kamboty mampalahelo kely. Tsaroako izy dia nitakoko teo apototry ny lavarangana raha izay. Nangoraka azy mihitsy ny foko. Neniko mihitsy ankehitriny nametrahako azy tany amin'ny bakoly. Raha tsy saty amintsika izany izy dia tsy very? Angamba rery aza. Efa izao angamba ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tena ho atsanganao tokoa ve raha miverina eto aminao izy? Marenina ry aza. Zaza efa tsy hita izay nanjavona ko mbola ataonao mangotsoka amin'izany ihany ny aty foko manontolo. Mandeha any ianao miala fa hanoraraha. Ay. Ary aiza ho afetra e? Izy izao mbola mety hitondra vaovao mahafaro antsika. Ay, io izy io ka. Fa inona koa mampimenimena niny? Fa misy inona? Ianao ry fetra dia ela be ry tany a. Inona na taraiky anao tany? Nandalo tary ihany nga ianao? Dia inona ny vaovao hitanao tany? Fa inona daholo ary izany fanontanianiny izany? Inona aloha ny tianao azy hoe? Vaovao tsara sa vaovao ratsy? Ianao sy ny raino koa dia efa mitovy mihitsy. Rehefa tsy nahita vaovao ahy ianao a, dia atolory ihany fa nalahidy. Fa za mihitsy nandeha hiandry sy hijery azy ihany. Reraka ny miandry anao a. Ary rehefa tsy mahita tapa-kevitra fa hanatona polisy. Aleoko mionona hoe maty izy a. Dia alefiko ny vatana mangatsiaka. Ela loatra ka. Sandroko tsony. Atao mitomana fahinoko an'iny izany. Aleo hiditra mihitsy ka. Tsy azoko mihitsy nge. Nahoana ny dia fahaizana mafy toy izao. Soa ihany no nataoko fa tsy dia hoe nanao ratsy tanteraka. Tsy vitako tsony ny hainohaino e. Neny. Nahoana ianao no mitomany e? Za nge ka tsy maty e. Mbola vela soma tsara. Vola ve Aza zany e? mitomany neny a. Vola? Aiza ianao anaka? Tia alohanao tia ary neny a. Tia fa aza mitady lavitra ianao. Za ihany tia manoloana anao tia. Fiza nitondra anao teto? So dia tsy ianao io e. Andraso mihitsy aloha ho tsapaiko tsara. Ianao ve tiry vola? Ianao mihitsy ve? Zary neny a. Za vola hitanao teny an-dalana dia naterinao tany amin'ny madamy bakoly. Za mihitsy tia. Fetra teneny izy iny fa za ihany tia a. Io ny fanomezana tianay atolotra ho anao Ronivo. Io ny fanomezana tsara indrindra ho anao amin'izao farany taona sy taona vaovao vao hitsidika izao. Lasa lolotra ilay fanomezana nefa azo antoka fa ho tianao izany. Eny ry neny a. Indro fa nody vitany tokoa ny rano majakaina. Hita sao matsara vola izay tianao tezainy. Tianao namany vony. Ho fanomezana ho anao tokoa e. Angamba ry neny azo antoka fa tsy ho lavinao e. Ndry faly ahy e. Etso fihiniko izany zanako izany. Ianao nge anaka ka tena tiako e. Vao nahitanao tamin'iny andro iny fotsiny aho avy hatrany dia tianao. Ary efa nahita ny bakoly ve ianao e? Fa nga ferineny any aminy ahy e. Handray kosa ry neny. Sao dia tsy rariny e. Sao dia tianao andefa androandray azy a. Tsy averina antsony ianao fa efa mifanaraka izay e.
tia no fantatra fotsiny no fiverinanao. Ino koa nge ka mamine. Tsy hoe tsy tianao izy akory tamin'ireny fa sarotiny kely fotsiny. Mila ampilazana an'izao vaovao zao izy ry aja sy fetra. Raha mety aza dia teneny mihitsy izy mba hisakafo aty amintsika. Ay, zao dia hoe ny ary. Malaky ianao ry fetra fefatoandro ny andro a. Enao dia be lalao be toreny zazakely reny. Fa maninona kosa morina eny raha mba atsoina aloha izy roa vavy anamboatra latabatra. Tsy arako daholo ny izany rehetrarehetra izany. Vola sy vony a. Moramora nareo rakizy a. Moramora ihany fa sao dia maratra eo e. Aingana aloha nareo roa dia amboariny latabatra fefa ho avy izay ny vahinina saina. Izay mihitsy. Fa izavary ny fa ino avy eo dia misahirana mafoatra izao ianao a. Sa dia noho izany fotsiny ihany ka. Angamo anaka misy afa-tsitsika ihany a. Madame Bakola nasaina hiara hisakafo amintsika eo dia nitaona vaovao ny vahiny andrasantsika hatriny ely. Izy nge fa tonga fa tsika fotsiny no mila miomana e. Kaka amin'izany indray ary neniko. Dia ny sakafo atoandro izany ny fomba atao hanajana azy. Eny anaka. Sady ho taona vaovao afa-tsy toy ny mahazatra satria misy anao. Enonge anaka ka tena nanahirana e. Nefa na izany aza hitondra fahasoavana ny fidiranao atao amin'izao tokantrano izao. Tonga soa anaka dia ataovy sy hahafalin'ny reninao fa ianao ihany ny andrasany teo natr'izay a. Tsy nisy afa-tsy ianao. Fa izay menatah kosa tsy azo adonoana. Ka andao amin'izay rehefa vonona daholo ny zavatra rehetra. Ary manomboka izao a. Tsy Madame Bakola intsony antsoina fa atao ve Mento. Avy amin'izay ary aza asiana atakandro intsony fa manjary mangatsiaka indray nge ny sakafo e. Mila hohanina mafana ity. Misaotra anao ry neny a. Mento, fetra, vony. Afaka miantso anao dada fe a. Nahoana moa anaka n'izany afahanao a. Rehefa neninao nivo a dia tokony ho dadanao a zany. Afaka tokoa ianao anaka. Misaotra ary dada. Tsapako tokoa fa niara-ny salana ireo rehetra noho ny fitiavana. Na azy fianakaviana vaovao a. Na azy zoky. Na azy sandry mafatifaty kely. Tokony omeko anareo a. Tsy hanao an'izay ampalahelo anareo rehetra tsony a. Misaotra anaka. Mipetra e. Manomboka izao a dia ho fifaliana ohatr'izao foana nge ny ainantsika e. Ananjy Ny farana teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe fanomezana ho anao. dia peny ny ravorom-bato ony lantoaromamy. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Dohina fitiavana, Elina Sandra, Jedidia Rasoany Menjanahary, niaraka tamin'ny Laina Kotarsoa sy Ramositatanta. Nandray feo Joely Rabiaritsiny, tompony andraikitra sy mpanatotosy Ramositatanta. Madagasikara miady sy mandresy ny coronavirus, ry malagasy arovy ny tenanao sy ny ankonanao, arao ny fepetra rehetra, manao varovava orona rehefa mivoaka ny trano ianao, ajao ny elanelana ray metatra, sasao matetika amin'ny savony ny tanana na mampiasa ny gel hydroalcoolique. Izao
ianao isika manaraka ny fepetra no tsy mitondra antsika hiverina indray amin'ny fibohana ary andresentsika ny koronavirus. Irako, iranao, irantsika eto amin'ny 4:7 miaraka amin'ny Joela Rapiaritsimo. Teteziko daholo izao tontolo izao fa tsy mbola misy mitovy taminao. O velo ao ianao mamelon'aina ty fiainako efa saky